Faly miravantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soatsika etra samy hotahina soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iava no ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy ny dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika atotokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika fa aleo tsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorian'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany ndao tsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka atsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany dia efa meko moa ny daty araka nyteneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivety keo fa aloha arahantsika maso kely aloha zay sary zay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoaka antsika teo any hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoetantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'le tantara antsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-niantso an'io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony dia ho hitanareo tsara fa le nantsony izy mianakireo dia le hoe Yahva ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha n'io Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy izay le voalazany amin'ny Isia 7:50 Isia 7:50 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsony hoe Moizy na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay aloha jerevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaki Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io Mose zafikeliny zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe ny larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia vao mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy ka io Abrahama io zany voalazato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony era ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zay misy soratra io zany zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme zany hoe zareo jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra jiosy ndesana dia Abrahama jiosy razamben'ireo jiosy reo izy io dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany dia tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloany izy io dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay raha zamben'ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany tesako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any. Mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny boky ny Jiosy satria ny Jiosy no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany. Dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky Sefer Torah ny Jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany boky tranainy. Zay hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raintsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany. Mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ. Zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika ny foroporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izay. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikaroka an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany le tena hoe mba ny tena nikaroka zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia karoka ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Tsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tanoany Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonovoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune. Il serait mort en 1445. Zany hoe ny fikaroan'ny pikariko an'leny le pikariko an'le ina moa zany le pikariko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tanoany no napisy amin'ny Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako real izy zany hoe raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toeran-kafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toeran-kafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo ikariko kely ihany le hoe manome-polo fanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa ty araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na inareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny ty ndray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy tokony hoe mety teo izy portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranakan'ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tanoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andevy tany Egypta mandiri teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah-ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokin'ny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky soratan'ny Abrahama sy ny boky soratan'ny Mose zava ny jareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra amin'izay no hitantsika amin'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokin'ny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Tsika jery sady tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahantsika kely a. Eto zany amoaka ny hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokin'ny Silamo dia anjerevantsika eto zany etrany dia avoaka antsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary dia milaza an'izany ny sary rehetra koa miteny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokin'ny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay. Aty za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy vakitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'izy dia efa hitantsika tanareo tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mizay. Dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama. Ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo indray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama, dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io, satria Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay re any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrina ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama, ary anatin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika iza ny trandray indrindra fa akamatra ny aina zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa nijerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy refery amin'izay zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy alatsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana dia afaka mijinenao koa reha afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy dia milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch, le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany dia lay boky 5 soratan'i Moshe zay hoe Pentateuch zany mazava zany am'izay hoantsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tranainy indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia ijery ny anarany araka ny boky ny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana andao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana ny tonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original avianao tsy alefa makany ny original automatika ingezany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original dia aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonoany zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy mazava be hoe livre ny Torah dia ny soratan'i Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavotra olona
dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectifan'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona, rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy. Ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy avy hoe zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo hoe ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia. Ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa andeo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra, fa mpanota daholo na rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahva io. Daholo jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy. Lasa ilay teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8. Ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anaran'ny Yahva. Tsy izy io fa i Abraham io resahany eto io, niantso ny anaran'ny Yahva i Abraham zany. Ray izay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anaran'ny Yahva teo Abraham. Ny Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'irany hoe Yahva. Dao tsika ry jery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ny anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Ty zao ilay ino moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao le Yahva ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abraham io Yod Ea Vava Ehe. Io zany le anarana io.
ataontsika maitsomaitso eto ambany eto ohatrany tsy de tsara da matsatsotsatra le tsoratra fa tsy manino. Io zany a lay anarany Andriamanitra Abrahama de ito ny famakinana azy eto zao aloha alefatsika am'izay ty ampidirina eo tafiditra izy de vakitsika am'izay de iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty de he ty faharoa ty de vava ty manarakaraka ty de he de ny fiantsonan'io Yahva zay ny fiantsonan'izy io zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe asomary azavaiko amitsika kely amin'ny teny anankiray eo tsy aloha ijery tsara angamba leo tsika tsy de mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany de aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antson'io anarana io Yahva io de tao jerevantsika koa neny Mose zany iverenantsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be am'ty anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely nde mandeha de hojerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva ty ty Iôdy hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io ho ampianariko atsika eo rehefa aveo Iôdy Ia de Ahasa de Vea de Ahasa totriny ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakika io fa azavaiko andreo fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sara zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay fomba famakitsika normal de hoe Yahva kosany hoe nitako ato kosany ohatra hoe W de ato amin'ty anelanelany ty tsy misy atsany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo anankireo ahoany reo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io de tsy hita io zavatra io de osiko mantsana hoe andao fa jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika nde mandeha zany iny de tafiditsy zany iny aloha de ndao atsika rijery dikan'ireny ndao tsy aloha iverina makany amin'ny Mose indray de izay tsika vo iverina etotrika makato amin'ty teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose de voavakitsika am'izay io ahoana ny famakina n'lay narana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany zany misy anazy indray ary ka hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo de ndao tsika ary ijery am'izay le Genesis firy misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa de Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo de ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le Iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'ilay anarana de alefako am'izay tsikelikely alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo tily izy le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration l'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty fa ty ya ty zany anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny netsony ty ya ty
ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le tsolo zany a ty le nantsony a de inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo tsika trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a de mahazava-perinareo amizay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famaky an'io de ny famaky an'io a eo tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a eo lefa tsika any satria averitsika tazomina io rehefa avy eo de averitsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io dongeky le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo alefako tsikelikely ho de amizay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C tsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he de vava de he ozany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao nivakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de nivakina hoe io noho zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ty voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarinay iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany sady hitatsika le hoe teo a de nivakiny dadabe Mose hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany koa tsy marina zany hoe rahantsika neta teo ngely izy ary mbola iverina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de iny a de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko izy de aveo vao mamaky an'le anarana amizay ty zao aloha ngamba de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe am a force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarana ito moa zao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe Yod he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el de Andriamanitra zany is my el zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amin'ny anarany hoe lay Yod sy he mazava-be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ny fiantsonan'io de ina ndray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika iverina ndray ary any aloha verina ndray tsika am'lay atyanyka ena am'lay anakiroa farany ndray tsika zany ito ndray atsika efa nahitan'le forma hoe Yod C saingy ato ndray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ty transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vino navoan'le katolika romane hoe Yahvé ozy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia
iava ny fiantsonana azy ato zany. Alentsika sary indray izy. De misy indray moa teny hoe iao aho io fa tsy iava zany. De vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray mandeha izy oray. Ny famakinan'ity a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo. De zao araka nampianariko anareo azy zao. Oke izy ataotsika ty zao izy a. Ty zao le soratra zao. De ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any. Ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty. Efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io. De ahoana indray raha famakinan'ity faharoa farany ty. Le ato zany ty faritatiany azy moa gauche vers la droite a. De ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava. Ehe. Ahoana indray famakinan'io. De ny famakinan'io zao zareo a de W A H. De eo le natonga dolo amin'ny teny hoe oa. Fa tsy oa famaky an'io fa va amin'ny jiosy. Ny jiosy de mamaky an'io hoe va. Ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny W de ve ny famakinana azy. De andreo ndray tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a. Somary jery taratra an'izay ne tsika zany. Andreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay. Ia moa voatikako sa mbola ao. Apidiko izy a de andao tsika jery encyclopédia mitantara an'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a. Somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a. Hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy. De ny jiosy tena nanao fanitsinan'ny teniny fa ny famakinan'ny ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy. Ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo dareo ampidirina am'izay. Ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinan'ny W izy zareo a. De ny famakinan'ny W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a. Ary zareo Soferim Jiosy no noratra an'ity Sofera Jiosy. De hoe Sofera de le mpanoratra ny Sefer Torah. Era hoe Sofera am'zareo. De reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200. Io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0. Taloha zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a. De talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200. De namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakinana ny lettre W amin'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinana